ankehitriny zany a dia azo lazaina rehefa tafaperaka daholo reo ekipa natanteraka azy. Efa milositsika araky ny voalaza teo dia fandaran'asa izay iarahana amin'ny Tatsaha izy ity. Izany a dia ny dinikasa iarahana tamin'ny Tatsaha zany no efa nitanterahana dia efa napetrapetraka ahafahana mijery hoe manahoana ny fivoaran'ny Tatsaha reo anatin'ny 10 taona raha ny dimy Tatsaha mpamokatra zany sy ireo tranobe Tatsaha régionaly efa vita zay a dia miainga amin'izay daholo a ny tena hamaritana ny asa natao a eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa, eo amin'ny lafin'ny akora ilaina mety mamokatra, eo amin'ny lafin'ny tohana zay ilaina ny Tatsaha. Zay zany a ilay isan'ny hoe fanovana ny entin'ny hoe tsy mamorona vondrona Tatsaha intsony fa ireo vondrona Tatsaha efa misy ireo a tranobe ny Tatsaha mpamokatra sy ireo vondrona ny faritra régionaly ireo a notohanana dia tsy maintsy ireo zany no fampiresahana mialoha ahafahana mijery inona ny tohana ilainareo a. Marina fa efa nisy ihany ny soratana tao anatin'ny fahamaritana tetika asa nefany a tsy maintsy hamarinina zay hoe tena mifanitsy tokoa ve amin'izay filany Tatsaha fotoan'izay a dia izay zany aloha ny vita hatreto fametrahana ireo ekipa natanteraka azy a dia ny dinidinika ny fanarahana tamin'ny Tatsaha izay anaovana fanarahana mihitsy convention iarahana amin'ny Tatsaha zay soniavina atoatony zany zay mba ofisialy azy a dia ahafahantsika milosolaridafanoma amin'ny fanatanterahana ny asa. Rehefa miresaka hoe Tatsaha dia ilay famokarana tantanam-pianakaviana no resahana satria ny Tatsaha 20% dia mbola eo amin'ny lafin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Tsy afaka manohana fianakaviana tsirairay nefa ny tetika asa satria laza sarotra be iray a raha hoe ny olona tsirairay mijerena dia izay mahatonga ny hoe ny vondrona Tatsaha efa misy fa tsy hamorona intsony vondrona Tatsaha efa misy a no tohanana. Io vondrona Tatsaha efa misy io a no mitondra ny tohana ho an'ilay fianakaviana tsirairay. Zay zany le fomba fiasa, misy ny vovonana nasionaly a dia misy ny vovonana régionaly a dia misy amin'izay a le vondrona any anivon'ny commune any dia izay rafitra zay a no tohanana mba haharitra dia rehefa miala ny tetika asa ny programan'asa dia ireo rafitra io mbola mipetraka dia ireo a no mitondra le tohana foana dia ny tohana hoentin'ny Tatsaha any amin'ny Tatsaha tsirairay zany a dia tsy maintsy mandalo amin'ireo vondrona Tatsaha ireo a mba ahafahana mijery ihany koa hoe aiza le tohana dia iza no manampy azy amin'izay a fa tsy mivery anjao. Vokatra andrasana raha ny vokatra ngeda be dia ny hoe fahaleovantena ireo Tatsaha ireo. Ahoana moa fahaleovantena? Amaty aminazy a na amin'ny lafin'ny famokarana izany zany hoe famokarana mahomby zany no vokariny a afaka mamaly ny tsena na amin'ny lafin'ny kalitao a na amin'ny lafin'ny apetrahana dia avy eo ihany koa dia izay fahafahana mamokatra izay a dia mahazo fidiram-bola maharitra izy ary tsy vitany hoe maharitra fa tena mahavelona azy fa tsy mitady zavatra hafa intsony izy fa io mihitsy zany tena fivelomany. Dia ny fahatelo a dia eo amin'ny lafin'ny fitantanana zany hoe io rafitry ny Tatsaha io a dia tokony mivoatra amin'ny lafin'ny fitantanana ka tena mahasolo tena ny Tatsaha rehefa iresaka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fampirobodonana eny ambanivohitra, rehefa iresaka amin'ny mpandraharaha, miresaka amin'ny hoe fivim-pamaha, miresaka amin'ny hoe GEM, miresaka amin'ny SIM satria tazana dia vokatra vorodina no entina eny amin'ny tsena fa tsy vokatra vao miala eny an-tsaha dia mila manana rafitra Tatsaha zany afaka fanazava sy miady hevitra amin'izany teneniko izany dia izay le tena tanjona ngeda be tiana hotratrano. Ny programan'asa zany dia miasa ao anatin'ny faritra 5 amin'ny tapany atsimo Madagasikara manomboka eo amin'ny Mania mianatsimo fa na izany aty zany eo amin'ny politika pirenena sy ny fanohanana ny Tatsaha dia manohana ihany koa izy ny vovonana nasionaly tranobe ny Tatsaha mpamokatra nasionaly zany ohatra
dia eo ihany ko zao ohatra miresaka hoe plateforme filière dia rehefa tonga amin'izany mila plateforme nationale dia manohana an'izay plateforme nationale zay ihany ko izy mba ahafahana mampisy an'izay hoe fampiresahana eo sehatra rehetrarehetra zay zany. Folo taona ny faharetan'ny programme NASA fianakaviana eo amin'ny roa alina sy telo hetsy eo no heverina fa ho voakasika. Dia raha ohatra moa ka hoe eo amin'ny dimy eo no isan'ny olona ao amin'ny fianakaviana anankiray dia any amin'ny enina sy iray tapitrisa ihany zany ny olona voakasika amin'ny vatana. Kanefany amin'ny hoe fivarotana eo amin'ny tsena sy ny karazany dia mbola maro ihany voakasika fa izy izay zany aloha tena voakasika amin'ny vatany programme NASA.